raiko dia mpitendry zava-maneno ihany koa. Zany hoe saxophoniste zany ndraiko tamin'ny fahatanorano ary fotoana naharitraritra mihitsy no nalaovana ny zava-maneno. Dia rehefa tonga ny fotoana famerenan'izy namany dia tao an-trano tao dia mandray anjara tsikelikely ihany koa zay eo amin'ny fandraisana ny zava-maneno dia mitondra ny gitara zay mba mitondra ny amponga kelinay zay dia zala amin'ny roboka tao dia ndray petsapetsa tao zay menakavy. Tamin'ny dadanay mbola nanao mozika zany dia tany amin'ny jazz izy no tena lalao mozika jazz izy. Fa noho ny taty Rindrina taty dia fanerasera tamin'ny namana zay neno karazana mozika hafa dia mozika rock zany. Dia sahala amin'ny nirona kokoa tany zay satria tanoronoro kokoa ngamba ny namana tamin'izany dia sahala amin'ny ndray fitiavana zay dia zay nahatonga anay tia mozika rock. Zay tao anatin'ny tarika moa dia 4 amin'ny rahalahy lay tampo. Dia samy mitendritendry tany amin'ny namana rehetrarehetra tany amin'ny tarika Mampandihy, tany amin'ny namana rehetrarehetra zay nananana zava-maneno any an-tranony tany. Dia noho ny tao tia ririna kely dia sahala amin'ny nisy fanapahan-kevitra hoe manina moa tsika raha mamorona tarika anankiray. Dia namorona tarika aloha zay tarika Mampandihy, tao hoe tarika Wild Angels ny anarany tamin'izany. Fa noho ny tonga ny fotoana fanagasiana tamin'ny taona 2020 dia nisy namana tompona trano-pisakafoana anankiray mba tonga hoe maninona raha mba milalao amin'ny toeram-pisakafoana nareo fa jereva anarana gasy mba ho tena gasy tokoa ny zavatra tao. Dia teo no nahatonga ny anarana hoe Iray Milanja. Raha hoe loza zay no isan'ny raha anankiray tena kaikaiky ny fisainako satria be dia be ny ohatra zay miseho amin'ireny fiainan-janak'olombelona rehefa tonga zay loza zay. Andriamatoa Ratrema William dia mpampianatro taranja frantsay izy tany amin'ny CEG Fort Dauphin tamin'ny taona 790. Dia izy ihany koa no tena nampirona kokoa tamin'ny fianarana zany taranja frantsay zany satria tamin'izany fotoana zany dia hitako fa nety tamiko ny fomba fampianarany satria tsy dia mipetrapetraka loatra. Mahita zavatra atao izy mahafinaritra ny zavatra nataony. Ohatra zao rehefa miditra amin'ny kilasy fampianarana ianao dia ajanonao atokotany ny teny gasy. Vao miditra ianao dia efa miteny frantsay ka natao anatin'le kilasy ary dia misy an'izany atao hoe signal zay. Raha vao miteny gasy ianao dia efa omen'le olona anao zay signal zay, boky kely zay moa ilay izy dia zay tratrany iny hatrany amin'ny farany herinandro no voasazy manadio ny toerana tao amin'ny sekoly. Koatran'izay koa moa ataony daholo rehefa tonga ny telo volana, famaranana ny telo volana sahala amin'izany dia miakatra tsehatra ianao. Zany teneny hoe manao scénette, rehefa manao tsenjery, manao récitation dia miakatra tsehatra ianao dia miaraka amin'ny hetsika rehetrarehetra ianao manao ny tsenjerinao. Dia iny no nanomezany noty ianao rehefa avy eo. Dia nisy fotoana taloha rehefa manao tsenjery dia ireny klassikany Molière reny zany nataonay, le Cid, le médecin malgré lui, sahala amin'izany natao. Dia anisany voatendry ny Ramsia andray anjara tamin'ilay izy. Dia zay vao nakarako an-tsehatra voalohany indrindra zany ary tebiteby be mihitsy ny foko tamin'izany hoe ahoana ety sa tsy ety. Fa noho ny
ampianariny tsikelikely to dia sahala amin'ny zatra ary nahazo fankasitrana taminy zay dia memboky ary tadidiko mihitsy miboky meno tamin'izany fa mbola atao-tsaiko mihitsy satria la planète des singes zay ny boky meny aho ary tamin'ny voalohany aloha sahala hoe tsy fantatro inona moa momba ny boky ty fa noho ny tateoriana taty ataoko hoe efa bola natao teoriana nanomezana an'ilay boka mivoaka tao amin'ny cinéma ritra tao Fort Dauphin le la planète des singes de sahala milina ihany zany hoe sady namaky an'ilay boka mbola nijery an'izy tao tsy ehatra ka be deabe ny zavatra azoko mitrakefa rehetrarehetra raha momba ny resaka taranja frantsay no mety ndramose nampitaina taty amin'ny mpianana. Toerana fampianarana sahala amin'ireny moa dia zavatra saripady satria no avy ny firenena ray manontolo no kolokoloin'izy ireny ka toizana atsaraina satria manatsara moa tsy mitsahatra misy ny fanatsarana mijery avianao mijery havanana ianao a dia asorinao zay hitanao hoe zavatra mavesatra tsy tokony dia milaina akory satria tsy maintsy andrana foana ny fiainana andrana ny fiainana ary anjaranareo ao amin'ny fanabeazanao a no mitsongo tsikelikely eny an-dalana eny zay tsara anatsarana foana ny fampianarana satria no avy ny firenena no avy ny olona ray no avy ny zao tontolo zao mihitsy ary no hoentin'ireny toerana fampianarana ireny ka mirasoa ho an'ny ASM dia mba ho tratry ny 70 taona manaraka indray